Totosaina androany sy tetsy amin'ny foibe ny senita alarobia ny fivirina voalohany eo amin'ny komity mpitantana ny PASEM isan'ny vohitra nandritra ny fotoana moa ny fampiasana ireo vola nomen'ireo fiara-miombonantoka amintsika noresana nandritra ny fotoana ihany koa ny mikasika ireo ezaka izay nataon'ny senita amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Lovaramanansoa eo amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Totosandroany teny amin'ny foiben'ny senita etsy alarobia ny fivirina voalohany teo amin'ny komity mpitantana ny PASEM. Nanatrika izany fotoam-pivirina izany avokoa ireo solitena vodrona iraisam-pirenena nanome vola ao anatin'ny Basket Fund anampianan'ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Fantatsika tsara fa ao anatin'ilay PASEM dia misy ilay atao hoe comité de pilotage. Iza moa ny membre amin'izay comité de pilotage zay ary iza no mitantana azy. Dia ilay comité de pilotage zany dia co-présidé-ny président ny senita sy Madame Fatima Samoura zany représentant ny Nations Unies dia ny membre ao anatiny zany voalohany indrindra ny ministre ny finance, ny ministre ny intérieur ary ireo zay efa nanao soniny convention efa hitantsika tamin'ny 19 angamba le nanao soniny convention napiditra ny volany ao anatin'le Basket Fund dia ny Union Européenne ny voalohany, ny Norvège ary ny Suisse. Reo zany no niarany vory androany nijery hoe aiza ho aiza ny fomba amitrahany zareo an'izay vola zay ary tsika malagasy koa zany dia nanontany hoe aiza ho aiza io vola io nofinofo ve sa soni fotsiny fa dia amin'izao fotoan'izao zany dia nilaza zareo fa efa nirotsaka ao anatin'ny kitapom-bola ny PNUD zany ny anjara vola zany hoe ny pour 2012 ny 2 millions d'euros moa zany ny Union Européenne amin'ny 2012 amin'izay 2 millions d'euros zay 600 000 euros zany tazomindry zareo ho an'ny société civile dia zareo no mijery ny société civile zay iara-iasa aminy anaovana an'ilay sensibilisation ny 1 400 000 euros zany no mirotsaka amin'ny kitapobola ny Basket Fund amin'izay dia ny norvégiane moa zany 1 million de dollars mahery izy io satria volan'ny zareo couronne zany le izy dia ny an'zareo Suisse eo amin'ny 215 000 dollars zany ny vola izay fanrotsaka ao anatin'ny kitapobola dia zay atao amin'ny senita moa androany nampahalalany zareo hoe aiza ho aiza kosa ny anjaran'ny fitondram-panjakana malagasy. Ny fitondram-panjakana malagasy zany hatramin'izao aloha andehanany raha atao amin'ny senita dia ny fitondram-panjakana malagasy zany nandrotsaka ataoko hoe vola be indrindra ho an'ny 2012 izay ataontsika hoe eo amin'ny 12 milliards 200 eo ary mbola izy 3 milliards eo moa 6 milliards eo no arotsaka zareo zany hoe ny angaviany zareo teo moa zany hoe aiza ho aiza ny andoavan'ny fitondram-panjakana malagasy an'ilay arriéré dia ny ministère de finance moa représenté par le secrétaire général dia efa nilaza hoe ho aloha le arriéré anatiny manao collecte ny anaran'ny chef fokotany zay amin'izao fotoan'izao andefasana ny volan'ny chef fokotany. Efa tsara petrapetraka ihany koa ny fikirakirana ny lisam-pifidianana ho ihatrany ny filohan'ny senita. Tsara zany zareo manome ny vola dia tsika koa mba mampalala hoe ny asa tsika amin'izay vola azotsika teo am-pelatanantsika avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy ka eo anisany anatin'izay dia efa eo amin'ny 55% zany zao ny carnet tonga eny anivon'ny centre informatique des districts amin'izao fotoan'izao dia eo amin'ny 30% eo zany amin'izay carnet zay no efa vita saisie amin'izao fotoan'izao eo amin'ny 23% moa zany amin'ireo vita saisie ireo dia tsy afenina atsika fa ny olona manan-kara-panondro eo amin'ny 7% eo zany ny olona tsy manan-kara-panondro izay fantatrareo tsara moa fa dia nataontsika no recensena ihany reny olona reny ary dia eto moa dia anaovana antso avy amin'ny ministère ny intérieur ny fitondram-panjakana malagasy anampy ny ministère ny intérieur mba azahoany reny olona reny kara-panondro ka ho tafiditra ao anaty lisam-pifidianana dia amin'izao fotoan'izao dia efa nalefa koa zany ny vola fonctionnement anaovan'ireo CED sy ny CER rehetra collecte an'ireo carnet reo. Nahampahafantarin-dramatoa Beatrice Satala fa manodidina ny 17 miliara ariary ny teti-bola ampiasain'ny senita ary mbola hodinihana sy ho fidiana eo anivon'ny parlemanta io teti-bola io ato.